ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitomboina ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika isaorantsika ny tompo manome ny fotoana dia ty alahady 2 ny volana jona ahafahantsika miara-miombavaka manome voninahitra an'Andriamanitra fanandrify ihany koa ry havana izao alahady izao ny amin'ny fotoana izay ahatsiarovantsika ny fahaleovantena ny firenena ao anatin'izay koa dia sady hitondra-bavaka ny firenena isika dia isika hidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra mampanjaka ny fahefany ny tompo ny Salamo 130 ka hatramin'ny 5 sy ny 220 no andeha hiderantsika an'Andriamanitra mitsangana ry havana hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ary hiombona amin'ny Salamo fiderana manao hoe miobio an'i Jehova ianareo ry olomaly fa mety ataon'olo mahitsy ny fiderana Jehova milokanga mankalaza azy amin'ny vanitoro folo hirafy hiravaovao azy mitendre tsara ny feon'ny fifaliana fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa tia fahamarinana sy rariny izy eky ny famondrampony tany sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ao Andriamanana dia ny fitialovany. Amen. Anao ny hidera laza voninahitra ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao misaotra anao izay tompony amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy mahatoy izao anay tombon'androm-pahavelomana omenao dia fitahi-pamonjena avy aminao izany misaotra anao tompo fa afaka miara-miombom-panimpona eto amin'ity fiangonanao masina ity dia hitanao eny tsy miafina aminao ny amin'izay etaeta rehetra ao am-pona tsirairay avy koa manateny izay Jesosy fa hialo lalana ianao ianao ilay Andriamanitra mampahery hanome fifaliana amin'ny alalan'ny teninao ary indrindra hampiorina tsara ny finoana ao anatinay ane izay rehetra teninao sitraponao Andriamanitra izay rehetra ho tanterahana eto amin'izao ora sy fotoana izao koa raha misy ny dera laza voninahitra ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izany misaotra indrindra tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Vavaka isika nisaorana ianao Jesosy ny amin'ny tombonandro izay omenao ahafahana indrindra mifampahery ho an'ny ankizy sy ny tanora ao anatin'ny 10 minitra fanahy masina ny aloha lalana misaotra tompo. Amen. Miarabantsika rehetra nahatratra indray izao fankalazana ny 12 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena ny Galatiana 9 dia ny 7 tapany 2 no tenin'Andriamanitra
ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ny teanyity. Galatiana 5 dia ny andininy 7 tapany 2. Tantara kely iray no nisy tomana ny saintsika rakizy ao amin'ny tokotanin'ny pastera misy paiso maniry, tena mahavokatra be tokoa ilay paiso dia izy reo lahy reto rehefa hianatra sekoly-lady dia hitany zareo foana hoe mahavokatra be ilay paiso. Rehefa lady izy tsy maka fa hoe be de pastera sady misy mpiangona ao, fa rehefa andavanandro izy jaikojaiko izy dia lasa maka ao. Tena tsiriritiny mafy mihitsy ilay paiso ary tena maniry be tokoa. Dia alay panahy izay moa aloha ilay satany manosika an'izy ireo angalatra. Dia io izy ireo lahy fa mijaikojaiko amin'ny tokotanin'ny pastera dia maka. Tonga ny androany dia maka izy, verina indray izy rapitso dia maka indray. Dia tahaka izay foana ao anaty herinandro dia tsikatro pastera ary hoe iza foana ary maka an'ilay paiso eto. Teto izao nisy tsara tareo izy pastera ohatra ny tsitako eo androany, le tetsika ohatra ny tsitako, aleo fa hanaovako hevitra izany izay makamaka an'ireo. Dia nasiany pastera plaky be teo amin'ilay paiso, nasiany pastera soratra hoe hitan'Andriamanitra izay mangalatra eto. Inona hono ilay soratra? Izay mihitsy ilay izy, hitan'Andriamanitra izay mangalatra eto. Tonga tokoa ary izy reo lahy vahoatra ihany nahita ilay soratra, hitan'Andriamanitra olona ity raha vao mangalatra eto dia hozy ilay anankiray, za aloha tsy aka, hozy ilay andao aka ihany fa tsy maninona, naka aloha dia lasa nody. Verina indray andeha hanaovantsika sela-hevitra andao koa tsika sela mba hanao soratra valitsika io mesazin'ny pastera io. Naka izy reo lahy fa nasiany mesazy indray teo ambaniny, tohizany ilay izy hoe fatsy bediny. Ahoana hony? Dia ahoana izany ny fitambaran'ilay soratra teo? Izay ilay izy ny fitambarana. Dia nyvakiana izy reo lahy miaraka, andao vakiantsika reo lahy miaraka izy, hitan'Andriamanitra izay mangalatra eto fatsy bediny. Sitomina ny saintsika rakizy. Fetim-pirenena izao lazaina ihany koa fa zoan'ny ankizy ny volana jona, fa aza manaonao foana andeha hihevitra ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra tia hanafaka ny ankizy sy ny tanora. Fahefany Tompo izany, ho afahan'ny Tompo ao amin'atin'io mangalangalatra kely io tsika rehetra. Dia izay rakizy dia izay ry tanora fa andeha vakiana ilay Galatiana 5 andininy 7 tapany 2. Ahoana ho ilay soratra masina? Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Ahoana tsara? Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Dia ho azy irery ny voninahitra ho atsika tanora sy ankizy rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavakantsika ry havana dia misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, ny fiatranao anay izay tsy malandritra ary vaovao isa maraina. Mankasitraka anao izay efa ny fahasoavanao mbola matoy izao anay tsirairay avy. Misaotra anao koa izay nomenao izao fotoana sarobidy izao indray hamakina ny soratra masina sy andraisany ny havatra fa amin'ny teninao. Fantatra mihitsy Andriamanitra fa manakambara aminay ianao. Indreo ary Jesosy malala ny sakaizanao izay notinendrinao sy nofinidinao hanatanteraka izany. Fa na masina ny homba ny vavan'izy ireo ka hanoro azy ireo izay olona sainy. Dia sokafoko ny fonay sy ny sainay Jesosy, aizanay mandray sy mitadidy ny teninao ka ta io izay mba ho tena pempakatoa fa tsy ho mpanadinoka mitaka ny tenanay. Dia ny herin'ny teninao nay Jesosy hanova ny fiainanay tsirairay avy. Matoko izay efa tsy hiverina foana izany teny izany raha tsy efa matateraka izay sitraka ao ary ambinina amin'izay hampandany anazy. Dia mitenena Tompo fa vonina iainy izay vahoakanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ny ivavahanay toy izany. Amen. Amaky sy iain'ny ten'Andriamanitra isika ry havana. Tantara faharoa toko 7 ny andiny 4 ka hatramin'ny 7. Matio toko 4 ny andiny 5 ka hatramin'ny 7. Efesiana toko 1 ny andiny 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary aby mijoro teo tendrombohitra izay maraina,
izay amin'ny tany avoanan'ny Efraima ka nanao hoe mihaino ahy ry Jeroboama sy ry Israely rehetra. Moa tsy tokony fantatrareo fa nomeny Jehovah Andriamanitra ny Israely ho an'ny Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekenana sy antsiry. Nefa kosa Jeroboama zanaky Neobota mpanompony Solomona zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony, ary koa nisy olom-pona tena ratsy fanahy niango natao aminy ka nampahery ny tenany nanositra ny Rehoboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatohitra azy. Ary ankehitriny ianareo mikasa nohitra ny fanjakan'i Jehovah izay eo an-tanan'ny taranaki Davida, ary ianareo dia marobe sady misy ombalahy kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboamo Andriamanitrareo. Tsy efa noroainareo va ny mpisoron'i Jehovah dia ny taranaki Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafa ianareo, ka nazovy mitondra vatotr'ombilahy sy ondrilahy 7 anokanana ny tenany, dia izy no tonga mpisorona amin'ireo tsy Andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah dia ny taranaki Arona, ary ny Levita koa nanao ny rahalahiny. Ary nandoro fanatitra hodorana sy didikazo manitra ho an'i Jehovah isa-maraina sy isan-kariva izy, ary ny mofo asehony koa alahany eo amin'ny latabatra tsara, ary ny jiro koa ampirehetiny isan-kariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy ny lela fanaovan-jirony. Fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah Andriamanitray tandremana, fa ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay, ary ny mpisorona sy ny trompetra afaneo ho tsofina mafy amelezana anareo. Ry zanak'Israely eo, aza miady amin'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo, fa tsy ambininy anareo. Fa nasain'ny Jeroboama nanompirana ny fandehany otrika mba ho tonga ao aorinany, ka dia izy teo anoloan'ny Joda ary ny otrika teo avoany. Ary no nitodika ny Joda ka indreo teo alohany sy teo aorinany fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary mpisorona nitsoka ny trompetrany, dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda. Ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'ny Abi sy Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo anoloan'ny Joda, ary Andriamanitra nanolotra azy eo an-tanany, ka nahafatesan'ny Abi sy ny vahoaka ny be dia be izy. Ary niapatrapatra ny fatin'ny Israely dia lehilahy 10 hetsy sy voafantany. Toy izany no nampihetrena ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranaki Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona antsody andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay eo an-tampitrano, aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina hakany lambany, ary lozan'ny bevoka sy ny mampinono ny amin'ireo andro ireo. Fa mivavay ianareo mba tsy ao amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo, fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa noafezina izany andro izany dia tsy nisy nofo vonjena, fa noho ny olom-boafidy dia ho afezina izany andro izany. Ko raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Indro voalatsako aminareo raha teo izany,
Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro ananevitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino, fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona, fa izay hitoeran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Ary noho izany koa rehefa nandre ny finoanareo an' Jesosy, Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny masony sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioaran'ny lehibe ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefany sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny hafenony izay mameno izao zavatra izao amin'ny rehetra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hitsangana isika ravana. Ivavaka isika ry havana, indre ny fitiavanao Andriamanitra, tsy diso anjary izay ny amin'ny teninao amin'ity ora sy fotoana ity, koa mitenena Tompo mangeteta famonjeny izay ary dia miaino ireto mpanomponao ireto, ny fanahy masina eo amin'ilay rehetra dia ataonay amin'ny anaranao ny vavaka. Amen. Ry havana malala dia hitombo ao anatinareo anie ny finoana ry havana amin'izay andraisana sy andrenesana ny tenin'Andriamanitra ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Andeha andrasantsika afatra ry havako amin'ity alady an'io ity ny tantara faharoa toko 7:10 izay efa nivakiana teo, ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy faha-8:10. Fandeha aloha isika hitodika amin'ny lohahevitra. Inona moa ilay lohahevitra tsika amin'ity volana ity? Mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Raha nanaraka tsara isika ry havana ny amin'ny perikopa izay voalahatra ny amin'ity boky ny tantara ity, dia milaza indrindra ny amin'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely, izy dia avy any amin'ny faritra avaratra, sy Iaby izay mpanjakan'ny Joda avy any amin'ny faritra atsimbo. Eo amin'ny andininy fahatelo tsy nivakiantsika teo fa manambara indrindra hoe ary Iaby ny atomboka ny ady tondra ny miaramila mahery dia lehilahy 4 etsy voafantina. Dia Jeroboama koa dia nandahatra ny azy mba hiady aminy
lehilahy valoetsy voafantona samy mahery avokoa. Izany hoe vonona zany izy ireo hiady, ary dia ady mihitsy no atrehina ao anatin'izany. Dia ary avana ho fantaritsika ny hoe inona tokoa moa zany no ny ainan'ireto tao amin'ny faritra avaratra dia i Jeroboama sy ny Israely zany. Inona tokoa moa ny zavatra nisy tamin'izany. Raha mijery sika manomboka eo amin'ny andininy faha-enina ka hatramin'ny andininy faha-valo dia hitantsika tsara ry havana ny hoe Jeroboama dia tsy mba niaino, nitsangana izy dia niodina tamin'ny tompony. Rehefa niteny Abia, nitsangana niteny Abia dia tsy niaino ry zareo fa vao maika niodina. Haintsika tsara zany ry havana hoe niodina tamin'ny tompony hitantsika eto milazana izany hoe tsy miaino ny amin'izany, mety tsy mihevitra ihany koa, tsy miraharaha ny amin'izay zavatra ho teneniny, tsy mankatoa, mety andalo fotsiny ihany koa izay rehetra teny holazaina aminy, ary na dia hoe tokony izy valiny aza tsy asiana valiny ao anatin'izany. Izany nataon'izy ireo ry havana rehefa nitenenina izy. Dia hitantsika ihany koa eo amin'ny andininy fahafito fa jereo ane nisy olom-paona tena ratsy fanahy ary ireo niangona teo aminy. Izany hoe anisany mba namany ihany koa zany ireo rehetra ireo. Eo amin'ity andininy fahavalo ity dia hitantsika ny ery ambany fa sady misy omby lahy kely volamena ao aminareo izay nataon'ny Jeroboama ho andriamanitrareo. Izany hoe raha jerevantsika zany ry havana dia hoe tena nihevitra izy an'Andriamanitra ho tena hafa. Izany hoe manohitra an'Andriamanitra raha azavaina kokoa ny amin'izany. Misy omby lahy kely volamena, everiny fa ampitoviana amin'Andriamanitra zany, everiny fa hanana izay fiarovana azy zany. Anefa ry havana dia izao mijeriny amin'izany isika dia tsy manan-kery zany ary tsy manam-pahefana, kanefa izy ireo dia tahaka ny tao mampitovy izany amin'Andriamanitra, toky amin'Andriamanitra izay tsy izy. Ry havako malala, tsy valam-paratsika roatra ny amin'iny ry havana fa rehefa tsy mahatoky ny amin'Andriamanitra, ary zany ane ny fehiny teny ny amin'ny zavatra rehetra dia misy farany avokoa. Fa rehefa tsy mahatoky an'Andriamanitra dia manjary resy, ary zany tokoa ny fiafarany. Rehefa tsy mahatoky an'Andriamanitra ry havana manomboka amin'ny tenanao, ny vahoaka, ny fanjakana dia resy. Ahoana moa zany faharesen'izany? Potika ane zany dia rava, mety ho very ihany koa ny olona ao anatin'izany. Jerevantsika ane ry havako ny bokin'ny Matio, ny filazantsara araka ny Matio izay nivakiana teo dia manamafy indrindra ny amin'ity pericopé ity eo amin'ny Matio 7:20 izay efa nivakiana teo ny andininy faha-5 ka hatramin'ny andininy faha-8. Jesosy Kristy mihitsy no mampitandrina eo amin'ny andininy faha-13 dia ambarany manao hoe raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo, fa ny andininy 7:20 dia mafisiny hoe fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny mbofidy aza dia ho fitahiny. Mampitandrina ry havana ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany raha mijery sika ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia toa hitantsika tokoa zany be dia be ny olona miezaka mampianatra dia milaza fa mahavita ny fahagagana maro samihafa amin'izay famantarany fanasitranana manala ny olona amin'ny finoana nefa izany rehetra izany. Manjary lasa tonga miandry fahagagana fotsiny ny olona ny amin'ny fiainany ry havana. Ary Jeroboama sy ny Israely dia tena hoe niantehitra izy tamin'izay heveriny fa heriny amin'ny tenany. Marobe ireo lehilahy netiny izay hoe voafantina ireo ary sady mahery zany. Ny mpaminany sandoka raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia tena hitantsika mandendeheny zany zavatra misy
rehetra izany. Indraindray ny olona dia mieritreritra ny amin'izay hoe fahasarotana ao anatin'ny fiainana dia mitady izay hamonjy azy, mitady zavatra hafa izay heveriny fa avonjy hanampy azy ny amin'izany. Indraindray efa misy zavatra tena efa tsy marina ny zavatra miseho sy aseho ny amin'izany, kanefa ny olona dia mbola amin'izany ihany. Ireto Jeroboama sy ny Israely reto ry havana dia inona tokoa moa izany ny amin'izay niafaran'izy ireo. Hitantsika eo amin'ny 5:20 sy ny 7:17 nanjary nandositra niala teo anoloan'i Joda, ary nisy aza ny maty fahafatesana maromaro ny amin'izany. Ry afako, raha vitintsika izany dia izao hoe rehefa tsy mahatoky an'Andriamanitra faharesena hatrany, tsy tonga ho mpandresy ny olona izay tsy mahatoky, tsy mandray, tsy mino an'Andriamanitra. Andeha hiditra amin'ny tapany faharoa isika ry havana, fa inona kosa ary no nahatonga ny abisin'i Joda ho mpandresy. Dia voalaza ry havana fa ny fahatokiana an'Andriamanitra ary ny fanekeny ny fahefan'ny Tompo natanteraka izany rehetra izany. Tao raha antsika indray ara atao amin'ity tantara ity, eo amin'ny 10 dia ambarany fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy azy izahay. Jehovah no Andriamanitray, izany hoe fametrahana ny fiainana tanteraka eo amin'Andriamanitra, fianterana sy fahatokiana an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Midika izany ry havana hoe aminay Andriamanitra dia hoe tena hoe mampiditra ny tsehatra mihitsy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana manontolo mba handraisany an-tanany. Tena ekena mihitsy fa izy Andriamanitra no tompony hery sy ny fahefana rehetra, ary dia akilina n'izany na ny fitondrana Mampanjaka zary havana dia tena hoe akilina amin'Andriamanitra izany, fa tsy vita irerena izany, tsy efo izany, fa Andriamanitra no mialoha lalana. Tena mahatoky izy hoe izy ihany no Andriamanitray, tsy misy hafa akoatr'izany, tsy manana Andriamanitra hafa, tsy manana izay ampitoviana an'Andriamanitra ho amin'izany, fa izy irery ihany. Manamafy izany izy ry havana eo amin'ny 2:1 ery amin'ny farany ery dia milaza indrindra manao hoe fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah Andriamanitray ho tandremanay, fa ianareo kosa nahafoy azy. Any mbola milazany amin'izy ireo ihany izy izany hoe mitandrina izay asain'Andriamanitra ho tandremana. Dia ina moa izany ry havana raha hoe raisintsika ane izany na ho antsika kristianina aza dia tena hoe tsika ane mahafantatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tandrina ny didin'Andriamanitra, inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Fa raha vao tsy mitandrina ny amin'izany dia manjary toy ny fanoherana ihany ny tsy fitandremana ny amin'izany. Raha vao tsy mahatandrina antsika dia fanohe, satria isika mahalala ny amin'izay tenin'Andriamanitra, isika mahafantatra. Ary raha vao tsy mitandrina anie nefa dia lasa mivoana, lasa mety miteraka fahotana ihany koa izany. Mitandrina dia tena hoe ny didin'Andriamanitra, fantany izany, fantatra izy ireo izany, ary dia nitandremany fatratra. Midika izany hoe tsy atao mihitsy izay rehetra tsy mifanaraka ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoarana izany ry havana, fa mila mitandrina. Eo amin'ny 2:20 dia anambarany indrindra hoe indro atao aminay Andriamanitra. Atao aminay Andriamanitra izany hoe ao amin'ny fiainanay, ao am-ponay, mitoetra ho aminay. Dia hitantsika tsara izy mitarika anay, izany hoe atao lohalalana io Tompo izay inoana io, lohalalanaandriamanitra amin'izay rehetra atao, amin'izay rehetra tanterahana, ka na aiza na inona atao dia Andriamanitra ny lohany amin'izany. Izany hoe tsy mandeha irery ninona zavatra rehetra atao. Teto ry havana dia tena hoe ady no hatrehana, ao anatin'izany ady izany dia misy zava-tsatro izany, mety misy zavatra manahirana ao anatin'izany, fa nametraka kosa izy ireo hoe Andriamanitra no mitarika anay, izy Andriamanitra no mitarika anay. Ary niteny tamin'ireo zanak'Israely hoe aza miady amin'ny Jehovah Andriamanitra ny razanareo fa tsy ambinina ianareo. Ary dia ampahafantarina izany tsara tokoa ry havana, fa ahoana tokoa moa izany hoe olona hiady amin'Andriamanitra izany, ary izany no tena hitandremana ry havana, marina tokoa ny amin'izay voalaza, tsy ambinina, tsy ambinina.
tandremy havana tsika mahalala fa drao tokoa dia mety miovana eny ny olona indraindray mety miverina mety miemotra mety mitady mpamonjy hafa ry havako malala dia jerentsika tsara ny tantara eto amin'ity andinin'ny faha-4 ity fa rehefa nitodika ny Joda dia indreo alohany sy aoriany ny fahavalo Jeroboama sy ny Israely inona nataon'izy ireo ary izany no tena zava-dehibe rehefa nitaraina tamin'i Jehovah izany hoe nivavaka nangataka nitodika mila vonjy amin'Andriamanitra satria nefa fantany fa ny herin'ny tenany dia kely noho ireo mety heverina hoe malemy ihany ao anatin'izany na dia hoe manana ireo olona maro be ireo lehilahy izay mahery izay heverina ho matanjaka fa fantany hoe kely ihany ny tenany ao anatin'izany raha ity teny ity izany jerena to amin'azy hoe tsy tafavoaka intsony ao anatin'izany fa zao kosa ry havana Andriamanitra miaino Andriamanitra tena miaino ny amin'izay mitaraina aminy sy mitodika ao aminy Andriamanitra dia tena mandray andraikitra ho an'ny olona rehetra izay mino sy mahatoky azy io kely afako dia izao mazava loatra hoe rehefa nandray an-tanan'Andriamanitra nandositra ny zanak'Israely rehefa miditra an-tsihatra Andriamanitra ny amin'ny fiainan'ny olona anankiray mandresy ianao ry havana rehefa tena mino sy mahatoky ry havako malala ny fiainantsika koa ry havana dia famaofao eny ny zavatra maro samihafa indraindray isika dia mba mety ho sendra ihany ny ady sarotra ny ady mafy ny zava-manahirana eo amin'ny fiainantsika ry havako mampitodika antsika indray ao anatin'izany teny izany hoe raha ao anatin'izay ady ianao dia izao miantso ny Tompo angatao eo aminy fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny fiainanao Andriamanitra mandray andraikitra ary tompona andraikitra ho an'izay rehetra mahatoky azy antso ny Tompo ry havana fa amonjy anao izy manoloana izao vanim-potoana ianantsika izao ry havana sarotra ny fiainana miakatra ny vidim-piainana be dia be ny ady atrehan'ny olona tsirairay andeha isika ho antsika kristianina mahalala an'Andriamanitra mahalala ny tenin'Andriamanitra ndao isika hitodika ho amin'ny hitaraina ho aminy fa ny vokatra izany dia tonga mpandresy mandresy eny izy olona manaiky azy jereo reto vahoaka ireto mandresy izay rehetra manaiky an'Andriamanitra izay mifikitra aminy misafidy miantehitra eo anatrehan'ny Tompo ary dia raiso ny Tompo ry havana mampatsiaro antsika indray amin'izao vaninandro izao amin'ity fetim-pirenena dia mifaly ny vahoaka malagasy raha tsaroantsika tsara ry havana tamin'ny taon-dasa taona 2024 eny ny roa taona lasa koa ny taona 2024 dia niatrika ny zava-tsarotra tsika ny zava-manahirana ny firenentsika kanefa tsy ny firenentsika hoe teto Madagasikara ihany fa izao tontolo izao mihitsy fa raha isika teto Madagasikara dia tena betsaka ny zavatra nanahirana antsika tao anatin'ireny fotoana ireny ny valana aretina maro samihafa ny loza voajanahary ny fahasahiranana araka ny nambara teo hoe tena mbola miady amin'ny fiainana mihitsy aza ny olona be ny fahantrana tsy manana asa izany ny vokatra ateraka ny zava-misy rehetra miteraka fahasahiranana izany kanefa ry havana dia izao andeha hampahery anao Jesosy Kristy ary indrindraindrindra hifikitra amin'ny sika aza ny mbola mampafantatra an'ireo olona izay mbola tsy mahalala fa ny vahaolana dia ao amin'Andriamanitra irery ihany ampafantaro amin'ireo havana izay mbola tsy mahalala ary izany no antom-pisian'ny fiangonana rehefa mbola mitona ny olona ho aon' Jesosy Kristy andray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy mba hanana ny fanantenany mpiray firenena amintsika mila mivavaka sika ry havana ary dia mangataka indrindra mba hitodiana ao amin'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona mifona andraisana ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy fa tsarovy fa rehefa sika rehetra kristianina no mivavaka Jesosy mijery antsika ry havana ary tena miaino ny vavaka izay ataontsika ho antsika kristianina ry havako dia hoe fety tokoa moa ny fotoana tahaka izao andeha hijoroana trano ny maha-kristianina fa tsy hoe fety dia hoe ao anatin'ny fiangonana ihany no hijoroana ny maha-kristianina hijoroana ho vavolombelona fa ny fotoana tahaka izao koa ny sehatra indrindra hijoroantsika vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona rehetra ianao aza ry havana ny tena tokony hijoro ho amin'izany satria ianao ny mahafantatra
ry havana malala fety an'io isika fotoana ihany koa izay natokantsika iombonana ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao mahireza ry havana mahireza sika rehetra mahireza sika malagasy rehetra mahireza sika kristianina rehetra andao sika hitondram-bavaka ity firenentsika ity mba hitodian'ny rehetra ao amin'ny tompo dia manomboka any amin'izay mpitondra ny manam-pahefana isa-tokony vahoaka rehetra mba tena hoe handray an' Jesosy fa rehefa tena mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ry havana ary manaiky azy misy vokany amin'izay vavaka rehetra ataontsika rehefa mahatoky sika ry havana tonga mpandresy ary dia rehefa nan'Andriamanitra sika dia ataon'Andriamanitra miseho eny foana ny voninahitry ny anarany ny fahatokina an'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany no ahatonga antsika ahery ahatonga antsika ho mpandresy na dia maro ary ny zavatra izay mpiseho amin'ny fiainantsika mitoteo amin'Andriamanitra izy irery ihany ny antoka ao antsika hampahery ampiorina ny finoana ho ao anatintsika ary hafa foana ny ry havany hafa foana izany olona hoe manompo an'Andriamanitra manaiky azy sy ny olona tsy manompo an'Andriamanitra ary tsy mety manaiky azy ho anao kosa mpanompon'Andriamanitra manaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy aoka iorina tsara ampitomboiny finoana ao anatinao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny famindram-bony amen. Vavaka sika ry havana ry Jehovah Andriamanitra io indeza ny fitiavanao amin'ny fiangonana dia fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara nampioreninao natsorinao satria anisan'ny fiangonana lehibe indrindra zany eto amin'ity firenena ity hatrany pita an-dranomasina any ary ka manao izao vavaka fangatana izao zay tompo ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara mitomboka hatrany amin'ny foibe 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 indrindra ny filoha-pitarika tompo dokotera irako Andrea Mahasoa mpitandrina izay mitarika ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny kristianina marobe vavaka ho azy zay tompo tafio ny herinao mitanjaka ary ny fahasalamana ny tolotsaina avy amin'ny fanamasina ahataterahany sy ny fanazany asa izay efa nanantsonao azy zany eto amin'izao fiangonana izao indrindra eto anivon'ny firenena ao ny birao miaraka aminy tompo taio izy ireo amin'izany asa fanompona tanterahany zany fanapetraka ao ny foibe eto anivon'izany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zany manaraka izany tompo dia koa ny synodam-paritany na ny eto an-toerany na ny any ivelany tompo dia marobe izy ireo ka angatahany koa ny tompo ny faherezany dia ny fanamasinao toetra anatin'ireo birao synodam-paritany indrindra ny président synodaly tompo ao anatin'izany synodam-paritany zany vavaka izahay ho azy ireny taio amin'ny asa fanompoana ny fitarihana ny fandaminana eo anivon'izany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zany tompo misy koa ny komity mpanatanteraka mandamina tompo dia irina indrindra koa ny isin'ny fifankatiavana firaisan-tsaina amin'izany synodam-paritany zany indrindra n'izao synodam-paritany tany anivo andrefana izao tompo dia isaoranay anao ny amezanao n'izany président synodaly zany mankasitraka izay fa Andriamanitra mifidy olona ianao mandamina ny fiangonana ianao manome fahendrena amin'izany foto-dalàna azo fitsipika izany mba hitoerany fahamarinana sy ny fahitsina vaovao eto anivon'ity firenena ity ao koa ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 misy ampitandremana indrindra izao 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 Antanety Fitahiana zao dia mitondra mavaka izay tompo ka rarina mangataka aminao izahay nefa akaiky tompo dia nijobily mandeha mpitandrina andeha mambasorojo lalaina izay jobily na mpitandrina azy 520 taona ary 10 taona niarahany asa tamin'izao fiangonana 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 Antanety Fitahiana izao izay tanterahana fa 30 volana amin'ity jona taona 2022 ity jobily izay iraisan-tsaina ho feno fifankatiavana mba ho feno fitiavana azy koa ny fiangonana manontolo eto anivon'ny fitandremana ity
mba hiary saotra sy dera azy amin'ny voninahitra anao tompo amin'izany 25-15 izay nitaterahana izany tompo ka ao koa ny solodam-paritany ny fohy be izay ho avy eo amin'ny fotoana io tompo dia angatahany fahendrena avy aminao ny tatanay ka ho tanteraka somatsara izany fotoana izany nitafika masina izay tanterahana ny mpamata tompo izay tanterahany fiangonany dia apetraka eo ampelantananao ny fantarana izao fiangonana izao tompo dia ao ny komity mpitarika ny birao ny filoha dia anao anafahendrena azy dia mifanahymasina io taritalana azy tompo izany ny vavaka angatahany tompo amin'izao fiangonana izao sy ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia amin'ny anaranao tompo nanovanay sy angatahany izany vavaka izany amen. Mbola hiara-iombom-bavaka isika manoloana ny sitraponao Andriamanitra voalaza teo dia menatra sy mangay izahay tompo satria firenena malotomolotra ary taranaka mpanao ratsy manao anao Andriamanitra tsy misy eo amin'ny fiainanay menatra sy mangay izahay manoloana izany sitraponao voalaza taminay tamin'ity anio ty izany anefa Jesosy dia sitraka ao ny avery ny firenenay nataonao anatin'izao andro natokana hanomezany voninahitra anao sy antsoina ny anaranao aty amin'ny tranonao masina izao hanompoana ianao ny andro ankalazanay ny 12 taona nazahoanay ny fahalovatenany firenenay dia ny nosinay Madagasikara izany tsy nalahatra ao foana izany Jesosy fa tena nataonao kosa tianao amampirapiratana ny voninahitra ao eo amin'ny fiainan'ny firenenay amin'izao fo ary izahay jereo araka ny haben'ny fahasoavanao ka sasao madio izay ho afakelo kardiovy ho afa-pahotana ny vahoaka malagasy rehetra mialatra any amin'ny filoha notendrenao hitondra izao firenena izao mipaka ho amin'ny vahoaka tsy mandadiarina Jesosy dia mahatoky ny fanadiovanao zahay ka amin'ity an'io ty raha ankalaza fety zahay dia tena hay hanome voninahitra anao ny voalohany indrindra fa ianao no mitananay ianao no mampamirapiratra ny tavanao eto amin'ity firenena ity ka mbola antoko izao fahavelomana izao dia ny manaraka dia ety amin'izao tontolo izao izahay kristianina nantsonao hivory ety an-tranonao ankehitriny dia tena mba ho fanilo sy fanazavana ho eny amin'izao tontolo izao hitondra izany famirapiratanao Jesosy Kristy izany satria dia fantatray fa misy ny tsy mahalalanao Andriamanitra akory anie amin'izao fety izao na dia hoe andro alahady ara ny andro androany mametraka ny fiainan'ny firenena eo ampelantananao ary izay Jesosy dia tena aoka ho firenena sambatra ny firenenay sambatra fa manana anao Jehovah ho Andriamanina dia nofidinao olovanao ihany koa ny vahoaka malagasy ka tena hita fiteo anatrehanao mba olona voavela heloka mandray fahasoavana sy fiadanana avy ao aminao Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lay tompony finoanay dia mametraka izay rehetra ho tanterahana amin'ity an'io ty eo ampelantananao ary izay Jesosy mba ho feno fifaliana ny vahoaka malagasy rehetra ary ny voninahitra ao no amirapiratra eto amin'ity firenena ity izany ny vavaka sandratray eo anatrehanao Jesosy fantatray nefa fa tsy feno izany ary maro ny tianay angatahana eo anatrehanao fa fohy ny fisainanay vahoatra ny vavanay fa Andriamanitra mihevitra anay ianao dia hamarino aminay fa ampohan'ny vahoaka malagasy ny fahasoavanao na aiza n'aiza toerana misy azy ireo na eto amin'ity tanindrazana ity na any amin'ny toeran-kafa ihany koa ara Jesosy mivahiny any amin'ny firenen-kafa any aza izany no angatahanay eo anatrehanao ary dia indro akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy zany vavaka izany manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao
ety an-tany takiny any an-danitra. Meo anay noho ny anana saza ao anay, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ilay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isaorantsika ny tompo ry havana nanome antsika ny teny afaka ny fampivavaka isika. Izao sika dia hanamafy ny finoantsika dia hitsangansika hanonona ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompo anao lanitra sy ny tany. Kristy izay nanatoko ny tompontsika, izay tontolona tafanay masina, nateraka maheveritsika, mitsanana ao am-potokana, mbola tany atka rehefa miditra tany fiainantsika, mitsangana tamata amin'ny fahaeo, miaraka otrona, mipetraka kafan'Andriamanitra ilay tsy tompo, aviany ny tsara vela sy maty, mino tanay masina, fiomena masina mierasotosa, fiomena masina, famelan-kelika, fitsakana tena manaty, ary fiainana mandrakizay. Petraka isika ry havana, androso ary isika eo amin'ny asan'ny fiangonana, izay tsara ho fantatra ny amin'ny asa raharaha, ary orin'izay dia anao narakitra isika ao anatin'ny asan'ny fiangonana ihany koa izany rehetra izany dia ny hira izay tarihan'ny mpitendry no ataontsika ao anatin'ny fanaovana ny rakitra. Ny raharan'ny fiangonana mpitaina amintsika amin'ity an'ity isaorana fen'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany ny fametrahana amin'ny fomba mpiangonana ny président synodal izay nitanterahana tamin'ny zoma lasa teo, dia mifampivavaka ho amin'izany asa izany isika. Eo ihany koa ny amin'ny eto Antanety Fitahiana, ny amin'ny ahatsiarovatsika ny fitrotronam-bavaka manokana, ny fankalazana an'Andriamanitra, ny amin'ny jobily 520 taona na ampitandrina ny pastera rojo sy ny 12 taona niara-ny asa, izay tanterahana miaraka amin'ny synodam-paritany amin'ny 30 volana jona ny alakamisy ho avy izao, sy ny miaraka amin'ny fiangonana ny 7 volana jolay 2024. Dia ho azy ireo ny voninahitra ny amin'ny asa izay tiano tanterahantsika izao sy anao hifampivavaka hahateterahan'ny asa ho famirapiratany voninahitra Andriamanitra. Amen. Dia ravana atolorin'ny tenanao fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fanompanahy izay mety ataonao izany. Hira voalahatra ho iraintsika. Dia hitsangansika iombonsika ry havana ho amin'ny vavaka ho fanolorana ny rakitra. Misaotra anao izay Tompo, mahatsiaro fifaliana afaka manome. Misaotra anao izay Jesosy fa izay rehetra avy aminao ihany no entina indrindra mankasitraka sy maneho ny fisaorana anao Andriamanitra. Dia raisoary Tompo mba ho anitra kasitrahana eo anatrehanao izay rehetra atolotra ho anao. Tsy ny vola ihany fa ny tenana indrindra koa dia manavao hatrany ary izay ny fanoloran-tena eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ry havako malala dia amaransika ny amin'izao fanompompivavahana izao ataontsika ny hira voalahatra.
raisoary ny jodrano izay tolotra sy omena amin'ny anaran'ny tompo a ho tanteraka aminareo izany ary teraiso amin'ny finoana mitahy anareo ny tompo ka miaro anareo ampamirapiratra ny tavinao aminareo ka amindra fo anareo anandratra ny tavinao aminareo ny tompo ka nome ny fahasoavana sy ny fiadanana dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ampahery ampiampiorina ny finoana ao anatinareo Jesosy. Amen. Petraka isika ry havana. Dia ho anao Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.